Manateraka atrik'asa hoentina andaniana sy anangonana ireo atotan-kevitra ho an'ny fanatsarana ny fikirakirana ny karatany nandritra ny fanaovana karatany VP ny tetonivon'ny faritra Menabe sy Melaka izay nanomboka ny alatsinainy teo ka naharitra 3 andro izany atrik'asa izany. Izao natao dia anangonana ireo atotan-kevitra tamin'ny fanaovana karatany VP mba hoentina anamarinana sy anatsarana ny kalitaon'ny fikirakirana amin'ny karatany ato anatin'ny faritra Menabe sy Melaka. Ny tanjona amin'izany teny izany dia ny fanangonana ireo atotan-kevitra mahakasika ny fanaovana ny karatany VP ato amin'ny faritra Menabe sy Melaka. Izany atotan-kevitra izany dia hoentina mba ahafahana mahazo ireo atotan-kevitra rehetra mitaisaky ny commune zany izay nanaovana an'izany tetikasa izany karatany VP izany ato amin'ny faritra Menabe sy Melaka. Satria misy amin'ireny atotan-kevitra ireny tsy mifanaraka amin'ny tena zava-misy, hafa ny any amin'ny ireo ilay partenariat teknika, hafa ihany koa ny any amin'ny commune, ary hafa ihany koa ny aty amin'ny direction des services sociaux décentralisés. Ka tsy maintsy natao izany atrik'asa izany mba ahafahana mandrindra izany atotan-kevitra izany. Rehefa azo ihany koa izany atotan-kevitra izany dia ahafahana manao ilay antsoina hoe fanarahan'andro izany na mise à jour izay atao amin'ny plan local d'occupation foncière. Ka ny fahazahoana an'izany no ahafahana manao mise à jour ny plan local d'occupation foncière io izay ahitantsika mazava tsara ny titre sy ny karatany ao ihany koa ny cadastre mba tsy hisiany izany fantsana izany intsony no ahafahana manao izany koa entina anatsarana hatrany ny fitantanana fotony fananantany. Ary misy ihany koa anatin'izany satria ny ministera dia efa miditra amin'ilay fanavaozana na ny réforme zany izay ahafahana mampiasa ireo rindram-baiko isan-tsokatsiny na antsoina hoe logiciel. Ka misy ny logiciel izay fiporofo ampiasaina amin'izany fanaovana ny karatany VP izany. Izany fiporofo izany koa ny fampianarana izany rindram-baiko izany no atao miaraka amin'ny ben'ny tanàna atao amin'ny faritra Menabe zany sasasan'izay voanjo iandraketan'ny AD2M. Dia misy ihany koa ireo agent de guichet foncier zany manao an'izany atelier zany. Eo ihany koa ny BCFI zany, ireo ilay solitena ny sapana rano fananantany sy fandrefisan-tany izay hiasa any amin'ireo district tsy misy domaine sy topo. Dia ao ihany koa mazava ho azy ny ben'ny tanàna amin'izay toerana misy an'ilay projet fotony fananantany izany. Izay zany no hatrehana anatin'izay atrik'asa mandritra ny 3 andro izay atao eto Morondava.